Topoklahy sy tompoko vavy. Araka ny fahafantatsika dia isaky ny zoma farany volana oktobra isika dia manamarika ny androm-pirenena ho an'ny varika. Ny varika na antsointsika ihany koa hoe gidro dia biby zanatany izy io eto Madagasikara ary isika irery no manana azy maneran-tany. Karazam-biby ahafantarana manokana ny Madagasikara ny varika araka izany. Misy 12% ny karazana varika izay misy eto amintsika ary tsy hita afa-tsy eto avokoa izy ireo. Lara-pahamehan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy ny fiarovana ny reto varika reto. Satria dia mitana anjara toerana lehibe dia lehibe eto amin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao ny varika izay misy eto amintsika. Betsaka ny tombontsoa izay azontsika avy amin'ny varika, manana lanja ohatra ara-tsiansa izy satria mitovitovy fiainana amintsika olombelona izy ireo noho izy ireo voatsokajy ho primaty. Eo ihany koa ny lanja izay azo eo amin'ny lafiny ara-toe-karena satria ny varika dia fantatsika fa anisany misarika ny mpizahatany maro izay tonga eto Madagasikara. Ary indrindra moa manana ny lanjany ara-tontolo iainana izy ireo satria mandray anjara lehibe dia lehibe amin'ny fitombon'ny velaran'ala sy ny fiparitahan'ny zava-maniry amin'ny alalan'ny fanaparitahany ny vo sy ny fiparitahan'ny tainy anaty ala izany. Fantatsika nefa fa na eo aza ireo tombontsoa maro isan-karazany ireo dia mbola betsaka dia betsaka ny tsindry izay miatra amin'ireo varika izay misy eto Madagasikara. Hany ka lasa marefo ary ahina ho lany tamingana sy anjavona ny 700 isan-jaton'ny varika izay misy eto amintsika. Mbola maro dia maro ny fihetsika ratsy sy tanidomodosa izay ataontsika olombelona amin'ny varika. Eo ohatra ny fiazana azy ireo, ny fihinanana azy ireo, ao ihany koa ny fitazomana azy ireo amin'ny fomba tsy ara-dalàna ho lasa biby fiompy. Mampatsiahy antsika rehetra hatrany ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy fa voasokajy ho bibidia arovana ny varika ary tafiditra ao anatin'ny tovana voalohany sy tesa izy ireo. Noho izany dia voararany lalàna ny famarotana, ny fihinanana ary ihany koa ny fiompiana azy. Nosafidiana mandritra ity fankalazana ny andro natokana ho an'ny varika ity ny lohahevitra hoe ny varika lova sarobidy sy tsy manam-paharoa dao iara-entana isika hiaro azy ireo. Ny fiarovana ity harena sarobidy tokana an-tany ity dia mahakasika ny olom-pirenena rehetra koa hiara-entana isika hanamafy ny ezaka izay vitantsika tsirairay avy ary samy handray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fiarovana ny varika. Meteza ho fitaratra ho an'ireo mpiray firenena amintsika, ho an'ireo zanantsika eo anatrehany ity asa masina iombonana ity dia ny fiarovana ny varika. Koa sahy isika manao tsia amin'ireo fihetsika rehetra mamono ny varika. Andao itsika hampitsahatra ny doroala sy ny doro-tanety ary ny fanimbana toeram-ponenan'ireo varika ireo. Ato amin'ny centre rénal zao isika izay atsimo andrefana Mangily no misy azy. Mandray ireo varika maro samihafa ity centre ity ary miaro azy ireo indrindrandrindra rehefa mahita trangana fitrandrahana azy ka ny olom-pirenena tsirairay avy no mampandre ny centre mba ahafahany izy ireo maka an'ireo varika izay notrandrahan'olona tsirairay tany amin'izay toerana misy azy, ny olona tsara sitrapo izay mitondra azy aty mba ho karakaraina raha merenana azy ireo amin'ny faritra rovany.